ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristo. Alahady fahatelo amby roapolo amin'ny fiteny ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho vakiny araka ny perikopy fanekena taloha bokin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko fahaefatra amby telopolo ho raisina amin'ny andininy voalohany. Taona Josipo nisy vao nanjaka ary raika amin'ny telopolo taona ny nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay maritsy eo imason'i Jehovah izy ka nandeha tamin'ny lalany tafitarainy fa tsy mba nividy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Fa tamin'ny taona fahavalo nanjakany raha mbola zatovolahy izy dia niantomboka nitaly an'Andriamanitra Davida ray. Ary tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo kosa dia niantomboka nanadio an'i Joda sy Jerosalema izy mba tsy hisy fitoerana avo na sera na sarin-javatra voasokitra na sarin-javatra anilona intsony. Ary noravan'ny olona teo anatrehan'ny Jesosy ny altarany Golgotha. Ary nitsangakazo an'ny masoandro izay teo amboniny dia niloka bainy. Ary ny asera sy ny sarin-javatra voasokitra mba amin'ny sarin-javatra anilona dia nofakifakiny sy nitorotoro ny vovo ka nafafy ny teny amin'ny fasan'ireo efa namono zavatra atao fanatitra ho azy. Ary nandoro ny taona misorona teo ambonin'ny altarany izy ka dia nanadio an'i Joda sy Jerosalema. Ary tany amin'ny tanànan'ny Manase sy ny Efraima ary ny Simeona hatrany amin'ny Naftaly dia tao an-tanànany izay rava dia noravany koa ny alitara sy ny asera. Ary ny sarin-javatra voasokitra nomongomongo ny vovoka. Ary nitsangakazo an'ny masoandro eran-tany Israely rehetra dia nokapainy. Ary dia niverina ho an'i Jerosalema izy. Utuizana ao amin'ny fanekena vaovao taratasy nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'i Titusy. Titusy toko faharoa ho raisina amin'ny andininy fahaenina. Ny lehilahy tanora fanakoa anaro ao ny teny ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara amin'ny fampianaranao maneho ny tsy faharatsiana, ny fahamaontinana, ny teny tsy misy kilema izay tsy azo tsinina mba ho menatra izay manohitra satria tsy misy raha tsy tenenany anareo. Ny fanono koa dia andaro anaiko ny tompony ka hanao izay sitrapony amin'ny zavatra rehetra fa tsy hamalivaly, tsy hangalatety fa haneo izay toe-panahy mahatoky indrindra mba hampamendrika ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Ho faranana ao amin'ny filazantsaramasina araka Luka toko fahavalo ho
rehetra amin'izany no hanankinana ny toriteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rehefa vitan'i Jesosy teo anatrehany izany toriteny rehetra izany dia nankany Kapernaum izy. Ary ny mpanompon'ny kapiteny anankiray izay mahalala dia naharary efa ho faty. Koa raha nareny an'i Jesosy ilay kapiteny dia naneraka olona jiosak'eo aminy angataka azy mba ho avy ka asitrana ny mpanompony. Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe mendrika nanaovanao izany izy satria tia ny firenentsika izy sady izy no efa nanao ny sinagoga ho antsika. Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary rehefa mibita eo akaiky ny trano izy, ilay kapiteny dia naniraka sakaiza hitsena azy ka nanao taminy hoe Tompo, aza manahirana ny tenanao ianao, fa tsy mendrika hidiranao ao ambany tafotranoko ao. Koa na dia ny tenako azy dia nataoko fa tsy mendrika keo aminao. Fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahy. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay beheziko. Koa hoy izaho amin'ny anankiray mandeha any dia mandeha izy. Ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy. Ary amin'ny mpanompo ataovy izao dia manao izy. Ary nomenare izany Jesosy dia gaga taminy. Ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo mba tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary no tafaverina tao an-trano ireo iraka ireo dia hitany fa sitrana ireo vany. Masina ny tenin'ny Tompo. Jesosy Tompo, noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia tonga nitondra famonjena ho anay ianao. Koa misaotra Tompo, ary mahatoky izahay fa tsy hivadika amin'izany ianao. Raha hitory ny teny ary ny mpanomponao izay nirahinao, ny fanahinao masina no hibitsika sy hanazava ny fo sy ny saina. Eo koa ny vahoakanao mba handray izany teny izany ao am-pony ho toy ny tangonaka. Amin'ny alalanao soa indrindra Kristy no hanandratana izany vavaka izany. Amen.